Mamaly ny lahaten'ny ministre économie et finance no hazavaina tamin'ny malany resaka hoe ahoana ny fametrahana politika générale mikasika ny macroéconomie sy ny microéconomie. Ny zavatra hita ao dia voafehan'ny ministre ny économie ny zavatra teneniny ary hita fa tena olona mianatra izy ary mahay mampita tokoa. Fa misy an'ireto point betsabetsaka ireto tsara analizena ary misy an'ireto zavatra reto zany tsy azoko. Ny nahagaga anahy raha mikasika ny resaka refondation ny assise nationale omaly ny resaka fondation dia mifantoka kokoa amin'ny resaka macroéconomie. Ny fondation any système économique dia ny macroéconomie foana ihany. Ny famelabelaran-kevitra omaly nefa somary nifantoka kokoa tamin'ny resaka microéconomie. Nandeha teo ny famelabelaran-kevitra mahakasika ny développement araka ny carré magique de Caldor. Tsy haiko na zany tsy naharaka na ahoana fa zavatra hita teo dia exposition amin'ny zavatra nisy sy ny situation niaingana fa tsy nisy famelabelaran-kevitra hoe inona tsara zany no politika ho apetraka manomboka eto mba hahazoana an'iny croissance iny. Nisy ny objectif à court terme amin'ny taona 2026 dia nisy ny à moyen terme 2027 plus tsara ny soratra teo amin'ny tableau teo raha tsy diso ka ny fanontaniako dia tsotra ihany. Manahoana ny fipetraky ny économie antsika amin'izao refondation zao ampifandraisina amin'ny levier d'action dia tsy inona zany fa ny politique monétaire izay tantanan'ny banque centrale. Io zavatra io no anisan'ny tena tsy voafehan'izay rehetrarehetra nitondra teo. Manahoana ny position ny ministre amin'izao fotoana. Faro mikasika ny resaka microéconomie. Ny cible teo amin'ny tableau teo raha tsy diso nisy ny TPME nisy ny jeune dia betsabetsaka anakefatra izy izay fa reo aloha zany ny tena tadidiko. Fanontaniana roa mila valiana. Ny zava-misy eto Madagasikara dia ny tsy fananan'ny olona misehatra ao anatin'ny TPME ny discipline hoentina mitrandraka ny entreprise. Betsaka loatra ny olona tsy tokony hanao entrepreneuriat satria tsy manana ny mindset hoentina amin'izay, tsy manana discipline. Fa noho ny tsy fisian'ny asa dia voatery izy mamorona asa. Raisiko concrètement le resaka. Leo be izy hanao piasan'olona dia lasa izy manao taxiphone, manao cash point. Avy eo nefa ny dépense ao an-trano tsy manarak'izay dia tsy manana discipline hoe ity volontiana tokana ho amin'ny cash point tsy azo angalana fa hividianana anana. Gaga ianao nanao cash point izy afaka ray volana anjavona le cash point mipera-potsiny eo le cash point. Resaka anaty secteur informel zany teneniko izany. Ka raha te hampandroso ianareo, inona no mesure raisinareo mba hahatonga an'ireny mpisehatra madinika ireny hanana discipline hoe ohatr'izao ny fomba fitantanana, ohatr'izao no tsy tokony atao, ohatr'izao no tokony atao. Na farafaratsiny inona ny fitsipika tokony apetrakareo mba hahatonga ny olona hoe ny tokony ho travailleur dia miasa ary ny tokony entrepreneur dia mandrara eto amin'ity Madagasikara. Izany natao hoe le bon élément au bon endroit na dia tsy ataoko hoe ao anatin'ny entreprise ary tsika miresaka. Faro, aokitsika tsy hifandainga fa ny olana voalohany indrindra mampitaraina ny ekonomia antsika dia ny akamoana. Ny mampatonga ny atao hoe ny ankabeazan'ny malagasy dia lasa mpivarotra daholo dia ny akamoana. Mitady asa tsotsotra mampidi-bola kanefa tsy mandany effort be da be. Izay ny zava-misy eto Madagasikara. Inona no mesure tsara raisinareo ministra mba hampatonga an'izay zavatra izay tsy hisy tsony. Dia hisy teninareo hoe hojapiana ary ve ilay olona rehefa kamo? Tsia. Ny système antsika no goragora, tsy mampandray andraikitra ny tanora, tsy mampandray andraikitra ny olona rehetrarehetra, ahatonga ho amin'ny fampandrosoana, mampatonga ny olona kamo. Ohatra, raha tamin'ny taloha misy ny atao hoe hetra n'isan-daha, maninona izay no tsy hisy tsony ankehitriny. Ny fametrahana ny hetra ohatra dia tsy maintsy mametra ny olona mba ho aktif izy ao anatin'ny resaka asa satria misy vola takiana aminazy foana ao na miasa izy na tsy miasa.
Kanefa ny mesura miaraka amin'izay dia misy ny atao hoe indemnité de chômage raha ohatra ka tsy miasa n'ilay olona efa zatra miasa izy kanefa tsy miasa. Misy an'izay kosa nefa contrepartie fa tsy ho takianareo etra isan-da fotsiny ilay olona dia avy eo very andrevy ny volana. Ny zavatra misy ny kamolahy sy ny kamovavy eto Madagasikara dia avelanareo kamolahy sy ny kamovavy tsy misy ny mesura raisina, tsy misy ny fanentanana fa dia avela samy manao izay saim-patany eo. Ka amiko ireo fondation zao dia izao ny fotoana hanairana kokoa an'ireo resource antsika ireo, mila tsy avela matoritory ireo. Normal be raha ny resource antsika matory dia isika mahantra, mazava be zany e. Amin'ity zany za liana be hoe inona zao no tantarain'ny compte fake ato mba misy zavatra azo ny vety. Day le rehetra e. Assise nationale kitoto le izy, tsy malina mihitsy. Androany zany zany invitaina tamin'ny assise nationale en tant que hoe mpitolona. La tenin'ny prime ministre amin'ny teny frantsay. Tonga dia kiriko be te andoha hoe malagasy tsy mahay miteny gasy fa havanana kokoa miteny amin'ny teny frantsay no prime ministre mitondra amin'ny Madagasikara. Raha tsy zany aloha ilay atao hoe fanjanahana ara-tsaina dia tsy haiko intsony mihitsiny. Maty pour rien le tanora raha hoe ny anala vazaha dia ametraka vazaha tsy mahay miteny gasy koa. Andrianiko ny teniko, ny hafa koa ajaiko. Izay le izy, fa tsy hoe ny hafa ny tena ilofosana dia ny anao ohatra ny hoe rehefa mazoto dia miteny teninao. Ka miala tsiny Andriamatoa prime ministre fa tokony hiteny amin'ny teny frantsay ianao. Raha ny enimpolo isan-jaton'ny olona eto Madagasikara dia miteny frantsay. Na farafalika matiny ny enimpolo isan-jaton'ny olona tao anaty salina dia miteny frantsay, fa izahay tompoko dia miteny malagasy. Faro, nandray anjara fitenenana ny Union Européenne. Tout azimut hozy izy ny fanjakana ny politika izay ampiasainy. Izay manokana nefa ny zavatra ny dinay dia ny alantsika amin'ny vahoan'ny frantsay sy ny vahoan'ny Europeana. Averiko, ny adivanina tamin'ny tolona dia ametrahana rafitra vaovao misaraka amin'ny vondrona Europeana. Mbola asian'ilay vondrona Europeana zesta hoe hatreto aloha dia izy no mbola marché numéro 1 mondial ary izy no tena afaka manohana ny Madagasikara. Dia hozy izy hoe gôzy matotra, mila fototra vaovao ny firenena. Ary izay indrindra no nantony fangatahana hiditra ao anatin'ny BRICS. Ingosa aloha tsara iny inisiativa iny. Mbola nampian'ilay vondrona Europeana zesta indray, mbola moeraoera hoe ho amafisina ny fiaraha-miasa amin'ny vondrona Europeana sy Madagasikara. Dia hozy izy hoe izay ve ilay tolona ka raha ny antsonanay tanora dia ny mba legitima an'izany resaka izany dia ho iaho hoe nitsipaka marin-drano an'izany décision izany izahay. Tsy izay tokony araka ny tolona. Misy zavatra efa voakonikoninareo manginany dia miantso anay tanora nareo hanamafy fotsiny ny position anareo, alegitima ny zavatra ataonareo fa tsy ny hevitray tanora no entinareo. Averina tsara, ny zavatra ny tolomanay no aoka ho ataonareo. Androany zany ny atao hoe fanamavanana ny baribarin'ny tanora, mandeha ny appellation, mandeha ny fanonana titre, ny Z any amin'ny farany ariana foana. Dika izany fa izahay zany no tsinotsinona indrindra, tsy midongo ho ininona izahay fa izahay no nametraka anareo teo amin'ny plasinareo. Tsy fitaovana fanatsarana ny ataonareo ny tanora, fa fitaovana nahatongavanareo amin'ny toeranareo. Ka farafalika matiny minimum fanajana dia tsy atao ireny zavatra natao androany ireny. Raha mbola misy hetsika, raha mbola misy fandraisam-pitenenana, tokony misy solotena ny tanora maneho hevitra eo. Ary tokony ho izy ary ny tanora ny tokony mitarika an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Nanakory ny fipetrak'izay androany. Lasinareo ny tenenina daholo hoe andeha haka sary ny zao sy ny zao sy ny zao sy ny zao sy ny zao. Ny ankizy kely navela mipetraka andefasana filma dia nijery film. Izay ve le izy mipetraka ve izay dia mijery. Rehefa vita ny ilananay tanora dia mipetraka izahay dia mijery. Aza misekoseko zaninona amin'io plasinareo io mihitsy fa tsisy dikany io raha tsisy anay. Resaka androany ary dia mikasika ny hoe avy aminay tanora no antony voalohany mampandroso ny firenena.
ka minimum de considération no angatahnay, tsy fatao ny zavatra nataonareo androany. Conclusion, mivoana tanteraka ny amin'ny tolona na amin'ny fitakiana tamin'ny tolona ny zava-misy ato Madagasikara, ka itsora azo ahitsy. Raha tsy azo ahitsy dia hitsatsika eo ny toyany. Efa 2026 isika izao, fa tsy taona fahagola, ka hoe hitovy ny fomba fanaovana politika ao aorianan'ny grevy dia ho manipulenareo foana ny tanora. Tsia! Dahil rehetsa